vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba asa amin'ny fofen'ny fifaliana indray no mba iona tsika menakavy eto androany mba ifampisara ny sitrapon'Andriamanitra eto tsika menakavy makasitraka anao hatrany mbola tsy misaraka amin'ity fahita lavitra sy ny onjam-peo ty izay ina moa ny tena ataontsika eto moa ireo olona fa mifampitaiza arak'izay tokony ho izy mifampitaiza arak'izay tena tokony ho izy koa melohan'ny andrenesantsika ny afatry ny tompo sy ny fampianarana an'io dia andao aloha tsika menakavy ivavaka angataka ny fitarian'Andriamanitra izany ivavaka isika misaotra indrindra tompo noho ny alehibe ny famindrapona sy ny fitiavanao fantatra fa tsara ianao sady mpaninony tsara fantatra fa Andriamanitra lehibe sy mahagaga ianao fantatra fa Andriamanitra tena tianay ianao androany tompo anomboka indray zay ny fampianarana zay tokony takatray amin'ny fiainanay mingavy anao tompo sokafa ny vava mpanomponao apetrao ato ambavako ny teny tokony ho teneniko esory atao anatin'ny vava kosa ny zavatra rehetrarehetra tsy avy aminao tompo zay zavatra tsy avy aminao fa endren'olombelona sy fahaizan'olombelona esory amiko zany satria fantatra fa raha fahendren'olombelona tsy tsara noho izy ary tsy mahay mampianatra noho izy ary tsy manova fiainan'olona koa raha fahendren'olombelona fa engany tompo zay tena fitarena avy aminao tokoa any no hitarika anay anaran'i Jesosy amen amaky terin'Andriamanitra iray tsika ato amin'ny Romanina toko fahenina Romanina toko fahenina andininy faefatra amby folo manao hoe fa ny ota tsy anakery aminareo fa tsy mba ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana averiko indray mandeha fa ny ota tsy hanakery aminareo fa tsy mba ambany lalàna ianareo fa eo ambany fahasoavana iresaka androandry avana mahakasika an'izany atao hoe fahasoavana eo ambany fahasoavana izany inona ny atao hoe eo ambany fahasoavana maro loatra manko amin'izao fotoana izao raha lasina bavy ny fiainan'olona tena mampalahelo be da be mpivady vehivavy mitaraina miteraka ray dia arian'ny vadiny sasany be voka dia arian'ny vadiny omaly ny eona tamina vehivavy anankiray heritaona sy roa volana ny zanany ray voalohany dia voateraka ray volana izy tsisy vady le zanany ray voalohany hafa ny rainy le faharoa hafa ny rainy le zanany ray voalohany heritaona sy roa volana mbola tsy mandeha zany eo ambabeny le anankiray eto teraka vo ray volana tsisy vady tsisy ninina tena hoe potike rehefa nytaninao ny taonany eo amin'ny 20 taona mahery kely raiky amin'ny 20 taona eo raiky amin'ny 20 taona misy ankizy vavy raiky amin'ny 20 taona vao manomboka mamiratra ny fiainany fa ny anty ranabavy ty raiky amin'ny 20 taona efa mamarana potika ny fiainana izy atsony ny akavady anao manontany azy hoe zany rain-janakao lasa nandoso tsisy pasteur vao bevoka kely dia nasaidy nalaina ny zaza rehefa nalana ny zaza tsy nalako dia lasa isy pasteur za tsisy havana tsisy fianakaviana tsisy ninina tsisy hanina za zao pasteur ozy evatrano maly tsy ninakanina miaraka amina zaza anankiroa mampinono fahoriana zany fantanina mipetraka hoe inona daholo no mahatonga inona ny mahatonga ny olona tratrana zavatra ohatra zany misy zavatra tena azo soroana riavana amin'ny fiainana misy zavatra be da be azo soroana loza misy fahoriana azo soroana
azo alana ary za androany vangidiny tompo te ampianatra atsika an'izany zavatra mihitsy hoe andao soroana zay tokony soroana ary andao hiditra amina dingana vaovao mampalahelo aho misy ankizy vavy zay ihany tsy ampy taona mbola à l'âge de 17 ans raha be indrindra fito amby folo taona efa bevoka vita vodiondry tsy vita soratra tsy vita mariazo nefa manambady olona mpifoka rongony de fa le bandy amin'ny hoe fa tena manjakazaka sy manakorotana ny fiarahamonina fito amby folo taona de fa misarabady bevoka misarabady misy fiainana be da be mampalahelo eto ambonin'ny tany misy ary be da be ny ankizy vavy am'izao fotoana zao ary tena zany mihitsy zavatra misy potika ny fahadiovana lalovon'ny lehilahy ary mitsiraparapa 20 taona efa tsy hitatsony hoe efa tratrina retina any am'tovam-pananana any 20 taona marary any am'tranonjaza anala zaza 20 taona efa niaraka tamina lehilahy 3 efatra 5 matsiravina ny fiainana tanora ny fiainan'olona maro am'izao fotoana izao ambonin' zany be da be ny rem-pianakaviana ray mpianakaviana tokatrano aprafesin'ny vadiny mikorotana ny romanalina ary be da be amin'ny vehivavy ny verevitra be da be amin'ny ray mpianakaviana rem-pianakaviana ny valalanina mieritreritra ny tokatranonjanany mieritreritra ny akohonany zany natonga n'androany mitsangana eto amintsika mba handray ny andraikitra tandrefy hoe inona ny tokony atao iarovana ny zatovo iarovana ny lehilahy sy ny vehivavy mba hatonga ny fiainana malagasy anana tokatrano ara-dalàna anana fiainana mahafinaritra mahatsiravina angery havana ny hoe misy ankizy vavy kely 20 taona tsara taray kely mahafinaritra kely nefa manambady olona mamolava sady miaina ao anatina korotana tokatrano daka sy totondry mangana ny tare isan'andro dakan'ny lehilahy nefa bevoka mamy vadiny de tsisy fiainana nefa vo 20 taona nomboka fiainana lozany ery havana zany ary fiainana olona maro am'izao fotoana zao lehilahy sy vehivavy tokatrano maro efa nahita vehivavy ny resaka tamiko ary ny taraina tamiko pastera entin'ny lehilahy entin'ny le vadiko ao an-trano ao izy ny rafy vaviko le vehivavy miara matory aminay de izy eo ampovoany pastera ozy izy eo ampovoaninay roa vavy izy matory zany ve pastera zany fiainana biby ohatry zany ny fiainan'olona sasany ary misy olona tena miaritra ny mangidy imbedabe anahita vehivavy ny resaka tamiko hoe pastera tsy tiany rafozako halany rafozako dia ny roahany vatiko de efa mapiditra vehivavy eo am'tokatrano rafozako ao am'le tranona ao iarekeny izy menaka aveo pastera le vehivavy fa za halany zany ro andry havana tena te ampianatra antsika hoe inona ny tokony atao ary manomboka androany de mba iresaka momba ny tokatrano satria be loatra ny tokatrano marary be loatra ny tokatrano mangirifiry be da be loatra ny tanora potika sy rava ka mamiala ianareo mba izara amitsika zay mba kely apetraka Andriamanitra atao anatiko mba ifampitezana ary ijerena ny tokony tena ho atao eo amin'ny fiainana iray manontolo voalohany iresaka androany hoe inona moa no mahatonga ny fiainana olona takizany tanora maro takizany inona no mahatonga fampitehana sy faharavana tokatrano maro takizany iresaka an'izany androany aiza ny tena olana mahatonga an'izy io aiza ny tena olana raha mijery tsika ny tantara atao amin'ny Genesis toko fahasivy andiny fa roapolo tantaran'ny Noa izy ty rehefa nivoaka avy eo anatin'ny sambo fiara Noa de zao no vaky ny teny ary raha vo tonga piasa tany Noa ka nanao tany mboloboka ary nisotro tamy divay izy ka mamy de nanary lamba izy ka nitanjaka tao anatin'ny layany ary hitany Hama rainy Kanana ny fitanjahany rainy de nambarany tamy rahalahy ro lahy teo ivelany ary nalainy Sema sy Jafeta ny lamba ka nentin'izy mirahalahy teo atsoriny de nanao 10 mianotra izy ka nandrakotra ny fitanjahany rainy ary ny tavany tsy nanarika ka de tsy hita ny fitanjahany rainy
dia natsiaro no rehefa afaka ny amamono ka nafantatra zay fa nataony zanany farila taminy teo izy ho voaozina ny Kanana ho tena andevony ralahany ane izy. Eto dia misy tantara anankiray izay natonga ozina teo amina lehilahy anankiray tao hoe Kanana. Kanana moa tsy iza fa zanaky Hama ilay atao hoe Kanana izany. Ny fandehany ity tantara ity dia nisy ozina mahatsiravina tonga teo amin'ny Kanana io ary ozina trany amin'ny taranany, ozina trany amin'ny taranany ary natonga ny taranany zay tena hoe lasa andevony ny andevo. Kiravy ngery avany zany. Misy olona mako andevo tsotra fotsiny fa misy olona andevo ny olona andevo. Tena zany hoe any mitafalatsaka farany ambany mihitsy ny toerana nisy an'ity Kanana ity. Ny ralahany efa voaoziny fa izy mbola andevony ralahany efa voaoziny ile Kanana. Fa naninona? Raha mijery an'io tantara io tsika dia nisy problema teo amin'ny Noa sy ny zanany lahy anankiray atao hoe Hama. Mamo Noa tam'izay fotoana zay namboly voaloboka. Ary rehefa namboly voaloboka i Noa dia asa tsy fantatra hoe inona nahazo azy fa dia nisotro namboaloboka, nisotro tovay be loatra. De rehefa tena nisotro tovay izy de mamo ny afarany. Ary rehefa mamo izy de nitanjaka. Ary rehefa nitanjaka izy de hitany zanany le atao hoe Hama izany. Ary raha vao hitany Hama ny fitanjahany de tsy mba nisaromany Hama akory, tsy mba hoe mba nisaromany lamba fa ny voalaza Baiboly vao natsony ny ralahany, nataony nahorakoraka be, natsony daholo ny olona rehetra. Jereva nge fa mamy dada ato hoe tsy malala minatr'olona, jereva nge mahazo ny dada ato hoe ary de nataony hafa baraka. De tonga moa le ralahany avy any i Sema sy Jafeta dia tonga de nisaromany lay fitanjahana de nibatainy zaleo ny rainy. Raha vao tsarony Noa le zavatra nataony Hama fa nanala baraka azy tao anatin'ny amamonina, nanala baraka azy, tsy mba nandrakotra ny fitanjahany de nozoniny ny taranany, nozoniny Noa ny taranany. Tadedio ry havana, mbola mafisiko eo tiany fa ny ozon'ny ray aman-dreny mandaitra. Mandaitra eo amin'ny zanaka ny ozon'ny ray aman-dreny. Fa androany aloha tsy resaka an'izay le ozona nataony Noa zay. Fa tena hita mihitsy raha vao mijery an'io tantara io ianao. Raha araky ny filazan'ny mpahay tantara dia io taranaka Hama na taranaka Kanana io de ny firenena Afrikanina. Firenena Afrikanina zay hitatsika fa tena miady mafy tokoa raha oharina amin'ireo firenena tandrefana, firenena Amerikanina. De hita hoe ny akamaroan'ny firenena Afrikanina de firenena mahantry, firenena mijaly. De miatra tokoa le ozina, miatra tokoa le ozina. Ava izy nefa ny avian'le ozina, ny avian'le ozina de tsy avaiza koa fa avy ao amin'ny rainy zareo ihany de avy ao amin'ny Noa, avy ao amin'ny Noa. Mamy Noa, ny fototry ny olana voalohany de ny amamon'ny Noa. Ary ny amamon'ny Noa natonga azy nanary lamba, natonga azy nitanjaka, fa raha tsy mamo izy tsy nitanjaka. Teo ny fototra voalohany, ary zay olana teo amin'ny amamon'ny Noa zay no niteraka ozina taty amin'ny taranany. Tsindriko tsara reveriko. Izay lay fahamamona, lay ozina, lay fahotana nataon'ny Noa zay no nitondra ozina taty amin'ny taranany. No nitondra ozina taty amin'ny taranany. Tena manana andraikitra ry havana ny ray aman-dreny amin'ny fitezana ny taranany. Fa ireo le taranaka atao hoe nariny ny vadiny, nariny ny akona, nariny ny vadiny, nampijaliany ny vadiny le vehivavy, ny sarabady le vehivavy, niteraka tsy nanambady le vehivavy, presque ny problème andreo miainga avy eo amin'ny ray aman-dreny taholy. Miainga avy eo amin'ny ray aman-dreny taholy.
ny olana mahatonga nyreny le ankizy vavy 20 taona de efa miaritra fijaliana 20 taona teraka tsy manambady 20 taona efa lasa mpivaro tena 20 taona ny ankizy vavy raiky amy 20 taona efa lasa manambady vadin'olona ny ankizy ny akamarony vehivavy izay tena tojo olana raha-panambadiana sy fijaliana ankehitriny na ankizy lahy fiainan'olona zay potika ao anaty fatanorano potika ao anaty fatanorano de miainga amina problema na ray aman-dreny daholo 90% tompona ndraiky tsy nyray aman-dreny tompona ndraiky tsy nyray aman-dreny raha tsy mamino a tsy voaozina ny zanany raha tsy mamino a tsy nitanjaka izy ary tsy nanala baraka azy ny zanany fa izy mamo izy nisotro divay de lasa nisy fetraikany hatrany amy taranany de lasa nanala ny zanany ray nanala baraka azy de ohatrohatra ny zanany tohitohy io ry havana ny zavatra resako amitsika ray aman-dreny isany raha voinao ray aman-dreny tsy mivavaka manao tsinotsinona an'Andriamanitra tsy miraharaha fivavahana tia tsiketo tsy manozina fa manimba ny taranakao ianao io ianao ray aman-dreny tsy mivavaka io ianao ray aman-dreny ianao raha lahy mamolava isan'andro mifoka mampirafy mijangajanga tia teny ianao raha lahy tia teny ianao satria ny filanao vita ihany fa ny taranakao opotehanao taranakao opotehanao ny taranakao ianao mieritreritra pastera samy manany fiainana fa za koa mba manao ny laviako za mba manao ny fiainako fa ny taranako eo ihany izy 12 taona mety tsy maninona aloha zanakao izy 13 taona mety mbola tsy maninona tiatsika to hiakatra 15 taona io ianao raha lama amilava io ianao raha nabavo mifoka asikary io ianao tsy miraharaha fivavahana io opotehanao izanakao vavy 15 taona io opotehanao io itsika manko ndray mieritreritra eo iendro azy io mandeha ho azy ny fiainan'io ohatra ny fiainan'olona rehetrarehetra mandeha ho azy fa iza miteny aminao fa mandeha ho azy ny fiainan'olona rehetrarehetra iza no laza aminao fa ny fiainan'olona any ambadika any mandeha ho azy be da be fiainan'olona any ambadimbadika any reo olona tena mikorotana amin'ny fiainana ka ny lalana tsara indrindry de ny ray aman-dreny manolo tena feno ho an'Andriamanitra ny ray aman-dreny tena mivavaka ny lalana tsara indrindra zay na tonga ny baiboly nylaza manao hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zanany ny zaza zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa na dia fantatra ary izy tsy ala am'zany raha vo ny ray aman-dreny izay no tsy ao anaty koloaran'ny lalany de anaraka ho azy ny zanany rehetrarehetra anaraka ho azy ny zanany rehetrarehetra ary zany ingeny mahatonga ny fampitena io ry havana ianao nareo nge ty fanazavako ty nareo mivady manan-karena be nareo mivady tsisy zavatra tsy ananonareo manana vila 3 nareo 4 ny afieranareo fieno eraka taninarivo ny bizinanareo mandeha ny tomobilinareo misy firy nareo ary nareo miadany nareo mivady manana zavatra rehetrarehetra nareo milaminareo de andramao ranabavy aza amy raha fivavahana de tomenge zanakao ranabavy anaraka ny lamodinao anaraka fijejejonao tomengizy hoe nareo aza amy raha fivavahana za fa olona teritsaina mitra fivavahana mindana mba manao ny fanaony tanora mba mibalibalina kely mba mihirahira kely fitiavana mba manananana kely io mba misotosoto kely de to mianaraka anao an'izy fa zany daholo ry havana ny mahatonga le hoe ray aman-dreny nanan-karena be teo aloha fa ny taranaka potika teo arena potika daholo satria lasa ianao le ray aman-dreny efa nahita fiainana de efa nahay niatrika fiainana izao no tokony arovako ny tenako le ohatrao tokony arovako ny tenako fa ny zanakao avy ao arina manaraka ny dianao tamin'ny adalanao izy mbola tsy nanana expérience ianao nefa nahay nitandrana fa efa nanana expérience fa ny zanakao tsy manana expérience latsaka ao anatin'ny lavaka daholo ny zanakao potika ao anaty olana ny taranakao potika ao anaty problema ny taranakao ary be dia be amin'izao fotoana izao ny fiainan'olona mizotra am'izany zavatra resako anao zao satria ny ray aman-dreny tsy nitandrana misy ray aman-dreny manao adalana misy ray aman-dreny mampirafy misy ray aman-dreny eo anatin'ny toka sy ny sigara ary tsy malala akory izy hoe izao zavatra toko zao ne izy fetraikany am'reto zanako lasy zanako vavy reto ty tena ho atsika
ny atsika zany de le hoe jaune mapetaka jaune fianako de mampirafy ianao rahalahy ary de ny zanako vavy efa mba miteny ena tadaza manao an'io fa ianao tsy tia lala kanefa ny tsy fantatrao fa reto zanako rehetrarehetra manaraka ny dianao ary ianao mety voaro any olo kely ao izy ianao tena ajaniko am'izay ty voatra ny potika fa ny zanakao remorque tsy ho vitanao no mifrene azy ny ampijanona azy fa efa manomboka anao ny adalana natao anomboka anao ny adalanao izy anomboka anao ny adalanao tateorina izy zany mila tandremana mbe dabiary nahita fokasikara le ray mpianakavino fokasikara de avy le zanany efa taona telo taona mandray n'le boly kasikara de fa afoko mifoka misotro toky ianao misotro labery ianao de avoko ny zanakao manaraka avy aorina mba mekely dada mba mekely de ary ny olona mamo ny olona mamy lava sy ny olona misotro de ohatrany hoe mampanara-po ary fifaliana ho azy raha manaraka ny dia ny zanany zany ny zavatra grave be misy olona tena hoe rehefa mamy lava zay izy misotro labery isanandro toky isanandro koatrany hoe mba misotrosotro koa le zanany de ohatra fifaliana ho azy ary mahita any anisy reny mpianakaviana resaka tamiko le ranga tamin'ny andro fahavelony mamo isanandro any ka le zanany lako tateorina mamo isanandro nanaraka ny diany de mba inona moa fafinaretanao rahalahy inona ny fifaliana inona ny tombotsoanao am'zany potoko ny toka ny zanakao taky ny fampite amin'ny fiainanao de mahafaly anao ve zany raha mahita fiainan'olona ianao any metimety fiainan'olona tafavoaka fiainan'olona mafinaritra mitovy taona amy zanakao 30 taona 20 taona mitovy taona amy zanakao lasa ingénieur lasa dokotera manana ny maizy azy olona ambony manana ny asany tafita ny zanakao etsy dorora mitoka isanandro mamolava isanandro rahala mba tonga saina mahatonga ny taranaka potika de satria ny ray aman-dreny ny olana rehetrarehetra de ny ainga avy tao amin'ny fitezadiny ray aman-dreny ianao ray aman-dreny mijery an'ity fandarana io kanefa tsy tia fivavahana io hanenina ianao tsy niteraka nga ianao de tsy mifaka fa raha niteraka ianao kanefa ianao ohatra ny sady tsy tia fivavahana tsy tia baiboly ny tsy tia n'Andriamanitra ozy ane fiainanay mandeha joli io androany mandeha milamina io androany satria mbola misy vola ary ny zanako koa mbola mety kely de ozy anao de reseko ny any zanako fa ho hitatsika ny toyny fa tsy voafianao io indrindrandrindra ny zanakao nanomboka nanao Facebook zay ka nividiananao telefony izy de mbola kely ny zanako vavy kely eo à l'âge de 13 ans hitady an'io partout ianao ndray andro any ary anaraky ny adalanao izy nataony noa ny fahotany noa no nitondra loza ho an'ny taranany raha tsy mamy noa raha tsy nanao adalany noa de tsy nisy fetraky antany amin'ny taranany fa satria izy mamo de nisy ozona trany amin'ny taranany riavana malala mitandrema isika ny am'izay zavatra tokony atao amin'ny fiainana manoloana ny zanakitsika ny zanaka tadio fa ny zanakao de tsy manaraka ny zavatra teneninao fa ny akizy de manaraka zay zavatra ataonao averiko tsara ny olona de tsy manaraka zay zavatra nanaranao azy sy zavatra teneninao azy fa ny olona de manaraka zay ataonao inona ny ataonao fa zay ataonao no arahany zanakao inona ny ataonao aiza ny lalanao fa zay ataonao no arahany zanakao tsy zay teneninao misy fotoana makotsika amteny mba ajanondro zandry ny adalana tandremo zao ajanono zao sady nareo de fa manao tsy ny zanakao tsy manaraka zany teneninao zany zay ataonao no arahany inona ny ataony dada inona ny ataony mama inona ny ataonao de zay ataonao no arahany ka raha mamme modely ratsy ianao amin'ny fiainana raha mampianadratsy ianao amin'ny fiainana raha fiainana ratsy ny fiainanao de anaraka ny dianao ny taranako sady gaga riavana nahita reny mpianakaviana le ranga zany mba mivavaka be le ranga tena mba mivavaka be le ranga fa le raha matotsy mivavaka de le ranga io mba mitondra ny zanany vavy mandeha mivavaka mitondra an'le zanany vavy mandeha mivavaka pepony le zanany vavy pepony le ranga ny zanako izy izy aza etiketina ny fivavahana ho any
aza etikitina ny fivavahana any nareo nefa fanatika fivavahana any aloha zanako ivelatra satria fiveran'ny olona fa rehefa mivavaka ianao lasa tery-saigny zany ny fiverany fa rehefa tsy mivavaka ianao de mivelatra makaizy velatra any amin'ny adalana sy ny fahotana velatra any amin'ny fahavetavetana sy ny fitsangajangana avelao zanako izy velatra fa za teriterenao am'zany fivavahana zany le renim-pianakaviany zay no miteny anio tiano tenina am'zany zany avelao zany any anao ny sitrapony fa aza teriterina de pepony foana koa le zanany vavy 12 taona nanomboka tsy mivavaka koa le zanany vavy efa pepony isanandro dandry mba manana mba miaraha amin'ny namana tsy mila namana mpivavaka zany reny le namana anany reny ana fa nivavaka zany jere vareraka vidianany reny an'reny le pataloha finjifinjy kely reny mini jipo tony am'le mijejojejo tratra am'le tena tiavany lehilahy azy 14 taona tsy voafehantsony manomboka mahita lalany voana foana le kizy vavy miaraka amina karazana akizy lavaza ka zareo mola manamanaka atao lain'ny akizy la moto miafarany potika bevoka izy bevoka io tsy niteniteny am'le dadany fa le mamany zany ery mama bevoka aza niteniteny amy rainareo aza niteniteny anareo koa ny manao adalana fa maninona bevoka nanala zazy tratry ny aretana saika maty teo mpanalana zaza rava potika 20 taona le anabavy efa mivareraka potika tamy tarehany le kizy vavy tsara tare kely nafinaritra kely teo tsisy lana azy tsony lasa milalo vadin'olona miarakaraka amina vadin'olona fotsiny sisy ary potika ny afarany zany kizy vavy zany hitako tsara ny afarany fa potika le reniny nanadotony sainy isanandro ary niveriny ty reniny ty fa ho moramora ny vokatry izy io hoe moramora velao izy ande fa aza teritereny zany ny sainy fa malaly ny ataony izy rehefa lehibe nahita an'zany de navelana daniny kibony fa potika tateo areny ary io tsy maintsy mefara mifampitehana efa nahita le renim-pianakaviana sy le zanany vavy moa tena hitako mba mivavaka le ray-pianakaviana ndray tsy manaky maninona izy nampanaovina antony akanjo mananonanina be tony fa velao izy mba anao zao le dadany mihitsy no mividy akanjo an'le kizy vavy kely efa nahita an'zany koa rahalahy ianao raha vao tsy mivavaka manaonao foana ianao zay ianao raha vao tsy tena mivavaka ka manolo tena ho an'ny tompo anapotika ny taranaka ao ianao zay ary be da be amintsika no am'izao fotoana zao vao mikaikaiky eto mambavaka ny zanako tena maditra ny zanako tsy azo tenenina manao adalana ohatran'izao ray aman-dreny nisy zavatra nataonao tao fa raha notezainao tamin'ny tokony ho izy ny zanakao raha nampianatra ny zanakao tamin'ny alalan'ny toetranao ianao averiko tsara tamin'ny alalan'ny fitondran-tenanao tamin'ny toetranao ianao nampianatra ny zanakao tsy potika zany ny taranakao fa jerevo ange fa nisy andraikitra tokony nataonao tao fa tsy nataonao mbola mafisiko fa ny andraikitra tsara indrindra de ny mivavaka zany zanak'olona mivavaka zany rehefa mivavaka ny raha aman-dreniny ka manaraka avy aorinany zanany tafity zany ry avany manana fiainana mahafinaritra zany rehefa samy mivavaka samy manolo tena de tena mety ny fiainana fa raha vao zay ny hoe miala amin'Andriamanitra zany ianao ozina ny afaran'zany satria tsy maintsy mifampianatra fahotana eo mako fampianatra adalanao zay efa nahita reny mpianakaviana ampianariny mandindihany reny le mandihy fitombenany reny ny zanany vavy kely ampianariny mampandindihany reny fitombenany reny ranavavy fa de inona loatra ny mahazo anao maninona izy raha ampianarina mitorotena ampianarina mihira fiderana ampianarina manamasy tena fa maninona no ampianarina zazakely tsy malala ninona amina dify eny fa vetavetana sy fahalotona averiko ihany manana andraikitra ny ray aman-dreny mandraikitra tsy any amin'ilay fitenenana tsy any amin'ny zavatra lazainy fa amina fitondran-tena amina fihetsika zay zavatra ataonao ihany no ataon'ny zanakao rehefa mitoetra amin'ny fahamasinana ianao de hitoetra amin'ny fahamasinana ny zanakao
itoetra amin'ny fahadiovam-petondran-tena ianao de itoetra amin'izany ny zanakao. Itoetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao de manaraka ny dianao ny zanakao. Miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra nareo mianakavy de anaraka an'izany ny zanakao. Fa raha vao ianao miteny zavatra ohatran'ny mahafinaritra nefa ny fiainanao tsy mahafinaritra, aza manantena olona anaraka an'izany fa tsisy olona anaraka an'izany. Zay tepoka voalohany, ny fahotany Noa no nitondra ozona ho an'ny taranany. Le zavatra ratsy nataony no nitondra ozona ho an'ny taranany. Fa ny tepoka faharoa resany Romanina zay nivakitsika teo dia hoy izy hoe fa itsika tsy mba eo ambany lalàna fa eo ambany fahasoavana. Tsy mba eo ambany lalàna. Zay no mahatonga namana mafy amin'ity dingana tepoka faharoa resako ty hoe aza terena ny zanakao anaraka ny tisy ty fa ampianaro izy anaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny lalàna manko raha lasaidina bavy misy olona zany de tena hoe mampianatra ny akonany mihitsy amin'ny resaka lalàna. Ntsika moa zany hoe lalàna zany tena hoe zao tsy maintsy atao, tiany tsy maintsy atao, tiany tsy maintsy atao, tiany lalàna, zao ny lalàna, zao ny lalàna. Nefa misy fitezana anankiray de le hoe eo ambany fahasoavana. Eo ambany fahasoavana. Ny olona anankiray rehefa eo ambany fahasoavana de mahay mihoatra, mahay manao mihoatra no zay takiny lalàna. Io manko misy zavatra tena tsy hain'ny olona manazava ny olo ambany lalàna sy ambany fahasoavana io. Raha vao miresaka hoe ambany lalàna sy fahasoavana moa tsika de ho atsain'ny olona avy hatrany hoe sabata, tsy mihinan-kisoa. Za ihany ny fantatry ny olona. Sabata sy tsy mihinan-kisoa. Zay ny fiveran'ny olona raha vao miresaka ambany lalàna. Raha vao mahita olona mivavaka sabata izy, nareo ambany lalàna. Raha vao mahita olona tsy mihinan-kisoa izy, ambany lalàna. Zay ny fantatry ny olona, zay ny mahatakatry ny olona. Tsy zany ny tiany Baiboly, tsy resaka kisoa sy sabata io resaka io. Tsy resaka kisoa sy sabata io, fa resaka lalàna sy fahasoavana. Te zao ny zanakao mba iaina amina fahasoavana. Ny dikany hoe miaina amin'ny fahasoavana de zao aza vaiko tsara. Jesosy aloha ampidirina voalohany ao anatiny. Ampafantaro ny zanakao ny tokony hatonga azy hivavaka, hanolo-tena ho an'Andriamanitra. Ampianary foana ny zanakao hatahotra an'Andriamanitra. Ampianary foana ny zanakao hieritseritra fa misy Andriamanitra. Ary rehefa misy Andriamanitra de mamaly ny olona, na tsy hita maso ary izy, na tsy hita maso ary Andriamanitra, de ampianaro izy fa misy Andriamanitra na tsy hita maso ary. Ampianaro ny zanakao ino fa misy Andriamanitra velona afaka mamaly vavaka azy ary mitaha azy raha mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy, mamaly vavaka azy raha mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy. Ampianaro ny zanakao sino an'izany. Ampianaro ny zanakao fa Andriamanitra dia mamaly fahotana, raha manota ny olona de ho valiana Andriamanitra izy. Ale teo mandrakariva ao an-tsainy ny zanakao sy ao am-pony zany. Zany angeny mahatsara ry havany hoe mba harao foana ny toriteny eto amin'ity fahita lavitra ity. Te zao ny zanakao mba hanaraka ny toriteny eto. Tsy mety angery havana ny hoe zanakao asainao mihirahira an'izao tontolo zao de mijery hira an'izao tontolo zao any ambadika any. Ny zanakao asainao mijery film retsaretra io araka ny zanakao daholo any ambadika any. Nareo mivady rery no mijery an'ity toriteny ity. Tsy mety ange zany. Tokony miara-miainy toriteny daholo nareo mianakavy. Aviraka izy fa tonga indray ny fotoana, andao mba iainy toritentsika, iainy fampianarantsika, andao mba iaina amin'ny zavatra tony. Tena zany mihitsy, miaina amin'izany isan'andro, maraina sy hariva, andao iainy toriteny, tonga indray ny fotoana ivavahana, iainona toriteny. Satria misy fotoana ianao ray aman-dreny, tsy hitanao hoe inona moa no toriteny omenao ny zanakao, inona ny fananarana tokony omenao azy, inona ny toaridalana tokony omenao azy. Misy fotoana ianao tsy manana tokony atao aminy. Fa saingy ty toriteny ty mampianatra ny zanakao hoe zao atao raka izy, zao atao raka izy, zao ny lalana tokony izorana. Noho izany
tokony tsy ianareo mivady ihany mijery an'ity fandarana ity de tena falifaly eo ambony fandriana hoe tsara ny fandarana mahafinaritra fandarana mampahery tsy tokony ho zay to amin'ny ankizy tonga fotoana enonareo itoriteny io rakizy alefa simitsy izy aloha miaino an'le toriteny aza terenareo izy aza terenao izy eno tsara ny teniko aza asina lalàna hoe tsy mahazo enao tsy mahazo misotro tsy mahazo mifoka tsy mahazo mangala-pinana aza tao lalàna amin'ny fiainana fa ny atao hoe fahasoavana ampidireo anatiny loha Jesosy ampidireo anatiny loha ny toriteny za rehefa misy olona tonga eo amiko ndray misy mpivady tonga eo amiko mpivady de tonga avy any le raha mato matetika be da be mihitsy manao zany io pasteur ozy izy nivadiko maditra izy io sosotoka izy io fokasigary izy io vadiko io pasteur terina mijangajanga izy io efa teneniko foana de zao pasteur ny teriny zany mba teo afaka fa tsy afaka arineny mba teo afaka mitoka sigarany ahy mba teo afaka mifahazaran-dratsy ny fa tsy afaka ahy ary marina ny teniny leranga marina ny teniny teo afaka izy fa tsy afaka ka io izy io pasteur mba hanaro kely izy io ome fananarana za tsy manana fananarana tao aminy ino mo fananarana ataoko aminio zao ihany ny anteniko zao ihany ny avaliko an'izy mivady za raha de miteny aminao za de mampahery anao za tsy mandrarana hoe aza misorotoka tsy mandrarana zany za tsy mandrarana hoe aza mifoka sigara tsy mandrara za tsy mandrara anao tsy hijangajanga za tsy mandrara zavatra anankiray ihany teniko aminao raha lahy tonga avy mivavaka rehefa tonga mivavaka ianao ny fivavahana mitransforme ny fiainanao tsy le lalàna hoe aza mijangajanga aza mifoka aza misotro aza mananina aza maditra tsy zay ny mampiova olona ny lalàna tsy mampiova olona tao amin'ny olona hoao am' Jesosy tao amin'ny olona iainy toriteny tao amin'ny olona angetageta an'Andriamanitra angetageta toriteny rehefa mangetageta toriteny izy mangetageta vavaka izy mangetageta an'Andriamanitra izy de midina ao anatiny ny herin'Andriamanitra Baiboly de milaza fa zay nandray azy de nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra rehefa mangetageta mivavaka io rahalahy io ka tena mitady ny tompo afaka ho azy ny toka sigara afaka ho azy ny vehivavy afaka ho azy ny fijangajangana fa raha vo ny olona anankiray ny dresenao amin'ny lalàna nefa tsisy fivavahana tadedio fa ny fivavahana ihany misy an'le atao hoe fahasoavana tsisy fahasoavana vidinao any amin'ny université zany hoe nianatra teny amin'ny université anao 10 taona 10 taona de nahazo fahasoavana diplôme amin'ny fahasoavana tsisy an'zany ao amin'ny fivavahana ihany misy ny atao hoe fahasoavana tsy amina expérience ao am' Jesosy reny ihany misy fahasoavana ka ny olona efa zatra lalàna dreseny ny zanany tandremy fa raha mbola tratrako miady tsika miala tao trano ato raha mbola tratrako raha tsy fitezana olona ny lalàna de natao balizy fiarovana ny lalàna balizy fa raha vo zarina amina lalàna foana ny olona indrindrandrindra akohonana de ny afarany manao jery atsika izy ary raha voa tonga ianao de matahotra anao izy zany manko ny lalàna de zao mila manao kasibosy ny olona fa raha vo tratran'ny polisy mamafa lalana raha vo tratran'ny polisy miditra violon ka tsy manao kasibosy zany ny lalàna ka izao raha vo tsisy polisy de miala ny kasibosy tsy manao kasibosy zany kosa ka zavatra tsisy polisy aty ve ny tanàna ty tsy hitafiditra polisy aty fa raha vo fatapatra misy polisy anao vo ny kasibosy zany hoe lasa metsara velatsy ny olona raha vo lalàna ny resahana ny lalàna tsy natao hitezana olona fa natao balizy fiarovana fotsiny fa ny fahasoavana mbola veriko ihany le atao hoe fahasoavana ny fahasoavana de eo amin'Andriamanitra reriany misy azy eo amin'ny Baiboly ao am' Jesosy tsisy fahasoavana mandehandeha azy zany za de mizatra ny zanako aminao an'zany ao amin'ny fahasoavana
za tsy miteny ny zanako zany aza mangala bola tsy miteny an'izany za tsy miaroaro mipoketrako zany amin'ny zanako hoe tena aprimo mipoketra fa tsy angalarin'ireo ankizy ireo ny vola aprimo iny lekra le mpangala ty nyfaprimo tsy manao an'izany za tsy manao an'izany avelo ny vola eo fa ny zanako tsy mikitika an'io rehefa tsy anazy na ny ariary matoy zay ngataka aminao mba meo 200 meo 500 vitanako zavatra me 5 000 mihery izy fa rehefa anao nyteny tsy mahazo de tsy maky izy na ny ariary tsy tezako amin'ny lalàna ny zanako fa fahasoava satria fatany hoe misy Andriamanitra ka tsy anazy io na tsy miteny ara mama na tsy miteny ara ny dadany hoe na tsy eo ary na tsisy fa tsy hoe tsy eo dada tsy eo mama angalaro tonga ampidirapidira tsy manao an'izany zanako rehefa teny eny zay ty tsy azo atao de eno ihany izy tonga de manaraka satria fatany hoe zay le fahasoavany zay le fahasoavany fa raha vo isanandro ianao mampatahotra zay fa nahita ray aman-dreny ohatry zany ingeriavany isanandro daroako ela fa atao vitratrako foana velesika ary rehefa anao zay mizatra ny zanaka ao amin'ny kapoka lalàna izy zay tratra nangalatra siramamy tsongo sofina lalàna izy zay tefaka tia maina lalàna izy zay isaky ny manao mifadisona izy defa kapoka zany ny atao hoe lalàna isaky misy adisona defa vely kapoka teny latsalatsa totondro lalàna ny anaran'izany za mbola veriko aminareo any za tsy mbola nkapoka any zanako na indray mandeha tsy mbola nkapoka na indray mandeha tsy mbola namely totondro na daroka na totondro na nkaroka tamin'ny karavasy na fekibo tsy mbola nisan'izany tsy mbola tsaroko zany ny any tezako azy de zao misy Jesosy misy Andriamanitra zao raka izy natao anaty baiboly zao ny sitrapon'Andriamanitra andao arao ny sitrapon'Andriamanitra rehefa tonga ao amin'ny Jesosy ny ankizy de manara-dalàna ho azy izy tsy ndriko tsara rehefa tonga ao amin'Andriamanitra ny ankizy tehizainao amin'Andriamanitra amin'ny ara-baiboly de manara-dalàna ho azy zay le atao fahasoavana ary mavita mihoatra noho ny takin'ny lalàna eo misy azavaiko kely mba tsy ampisangoja atsika hoe inona le atao hoe lalàna de inona ny atao hoe fahasoavana ny eny amin'ny fiarahamonina eny de misy lalàna ohatra misy soratra zao etsy amin'ny rindrina etsy hoe rarana ny manao maloto eto fa zay tratra manao maloto de mandora ialina miampidaroka zay zany le lalàna eo amin'le tamboho rarana ny manao maloto eto fa zay tratra manao maloto eto de mandora ialina miampidaroka zay le lalàna zay de jerenareo ny olona atao eo ambany lalàna ny olona eo ambany lalàna de mijerijery izy aloha misy olona ve gauche droite tsisy ka rehefa tsisy gauche droite de lasa izy manao maloto eo amin'le soratra eo mihitsy izy ny manao maloto eo amin'le rarana ny manao maloto eto reny ny atao hoe ambany lalàna mpandika lalàna ny olona eo ambany lalàna zany de mpandika lalàna fa ny olona rehefa mba fahasoavany eo mba fahasoavany na tsy misy any soratra io ary ao de fatany efa tsy azo anaovana maloto de miandry any antrano izy aloha any antrano mivoaka fa na tsy soratra ary eo de zay ny eo mba fahasoavany ny mifamadika am'izay manko fijeritsika kristianina am'izao fotoana zao ny atsika kristianina zany de ohatrany hoe ireo zay manara-dalàna lazaina fa eo ambany lalàna de any ny atsika ka le mandika lalàna ndray ny atsika ny ohatrany hoe eo ambany fahasoavana fa mandika lalàna tsy marina zany fa le olona mpandika lalàna rehetrarehetra eo ambany lalàna daholy mpandika lalàna rehetra de eo ambany lalàna fa ny olona tsy mahay mandika lalàna no lazaina fa eo ambany fahasoavana rehefa tonga eo am' Jesosy ny olona ray na ny tanora na ny ray aman-dreny ray rehefa tonga ao amin'Andriamanitra izy de misy fahasoavana midina ao anatiny ao misy fahasoavana midina zay rehetra nandray azy de nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra ary le fahasoavana ao anatiny ao zay lay hery raisiny zay mahatonga ny fiainany miova ho amin'ny fahamasinana
ny tokatrano amin'ny fahamasinana. Izany ny mahatonga anahy mbola veriko aminareo raha misy ray ny mpianakaviana ray aman-dreny mitondra ny zanany lahy eo amiko. Io pasteur mijangajanga ratsy, io pasteur mpivaroteny ty zanako vavy ty, miaraka amina fatin-dehilahy rehetra rehetra io, miaraka amina vadin'olona fa io délivré fa misy démony. Io pasteur mifokarongony ty zanako ty. De za tsy mba mandrara an'ireo zany hoe aza mifokarongony, tsy miteny an'izany a. Ny dikan'ireo aza mifokarongony de lalàna, za ndray no manome lalàna azy. Za tsy mandrara olona. Za tsy miteny aminy hoe aza misoritaoka, za tsy miteny aminy hoe aza miaraka amin'ny vadin'olona, za tsy miteny aminy hoe aza mivaroteny, lalàna ny anaran'izany. Za tsy mampianatra olona lalàna fa fahasoavana nomeko azy. Ndana mivavaka, ndao manolo tena, ndana mibebaka, toy izy ny fivavahana, ndao mamonjy fotoam-bavaka, arao reny toritenin'ny pasteur reny. Mana masina fotsiny teny, satria za resy lahatra. Fa rehefa tena manolo tena ho an'i Jesosy olo io dia afaka ho azy ny fijangajangana. Na tsy teneninao ary izy hoe aza mijangajanga dia afaka ho azy io. Na tsy teneninao ary izy hoe aza misoritaoka dia miala ho azy io rehefa tena manompo ny tompo izy, rehefa tena mivavaka izy, rehefa tena nanolo tena izy dia afaka ho azy io satria misy herina fahasoavana midina ho aminy. Zany mahatonga anahy miteny anareo ray aman-dreny a. Indrindra nareo le maprisika an'izany, misy ray aman-dreny be da be manko a, nareo mivady tsy te hivavaka fa zanakareo terenareo afaka amin'ny adalana. De atosikareo zanaka ndao mitsy ty hoentina nende pasteur mpitoroteny amin'ny télé ty tena be démony mitsy andao délivrena roana démony any. De atosikareo mivady eo le zanakareo, io pasteur vavahoany mitsy fa tena be démony zanaka io a. Nareo mivady amin'ny avy atsarina sady te hiala hoe raha vao tonga pasteur hoe ialanay pa. La tsy zay tonga de manana fa io pasteur délivré ho any. Tsy mety zany. Nareo mivady aloha tsy maintsy miroso. Nareo mivady aloha tsy maintsy manolo tena. Nareo mivady aloha tsy maintsy mivavaka. De nareo no manolo tena ho an'i Jesosy, tsy afaka hitondra olona eo amin'ny Jesosy nareo nefa nareo ary tsy ao. Tsy afaka hitondra olona ao amin'Andriamanitra nareo nefa nareo ary tsy ao. Tao mizy aloha hivavaka, miaraka aminareo mivady. Rehefa tonga mivavaka io, afaka ho azy ny tokany sigara. Zany izy io raha matoa. Lany fotoana ianao ibedibedy mivadinao isan'andro ao. Dady ty tsy mety miova, mahajanony am'izay ho any adalana. Olona efa antoda ny zana efa manana zafy kely, mbola tsy mahay miaina ihany. Raha nabavy jany teninao zany tsy hanovany vadinao na niriny aza akoho. Tsy manovany vadinao zany sermoniny zany. Tony ranga de mamilava jereo inge zanaky ny olona tsy ambadikatsy mitovy fotoana aminareo tafita nareo eto miaina ao anatin'ny adalana zao fa firy taona sady mbola tsy manambady ny tsinitsiny zao miaina ao anatin'ny adalana. Raha nabavy tsy manova ny zanakao zany aza manasa vangy am'izany fa la ny andro am'izany marary fo am'izany eo ianao. Zavatra anankiray ihany, aza tresena amin'ny lalàna izy hiala amin'ny fahotana, aza dresena amin'ny lalàna izy hiala amin'ny adalana. Tao misy hivavaka hiaraka aminao, da ho anaka hivavaka hoe. Fa tsy afaka amin'io adalanao io ianao, tsy afaka amin'ny fifohany ianao, tsy afaka amin'ny toetra ratsinao ianao, tsy afaka amin'ny namandratsinao io ianao raha tsy miroso mivavaka. Anda ho anaka hivavaka. Raha vao tonga ao amin'ny tompo izy ka mangetaheta afaka ho azy. Fa tsisy olona afaka ho azy amin'ny fahotana zany ry havako. Tsisy olona afaka ho azy amin'ny toka sy ny sigara zany. Tsisy olona afaka ho azy amin'ny fijangajangana zany. Tsisy tsy possible zany raha nabavy. Ndray manko tsika mahita ny zanako vavy efa solafaka indray mandeha, bivoky indray mandeha. De efa teraka. Tandray ho am'izay, sao de mbola vofany roany ray. Tena mbola vofany roany io Io fananaranao azy ianao mieritreritra mananatranatra satria miteniteny marara ho vofandroany io. Raha tsy tianao vofandroany izy, eto izy ao amin'i Jesosy. Tsy teny marary, tsy lalàna fa fahasoavana. Tsy le lalàna fa fahasoavana. Eto amin'Andriamanitra izy hivavaka. Zany ihany io. Tsika manko any mieritreritra foana raha lasana bavy. Hoe ny olona mivavaka zany terisaina, ny olona mivavaka mampalahelo, ny olona mivavaka mijaly, ny olona mivavaka tena diso hevitra ianao raha mieritreritra an'izany. Ny olona mivavaka sambatra, milamina, ny olona mivavaka manana feno fiadanana.
za de tena onena mihitsy mijery andreny le karaha ny mampalahelo amitsika nge tsika ny diso mahay vava aloha tsika manko tena mieritreritra ny tena tsika mahay loatra tsika gasy tsika zany raha hitsikera fiainan'olona dangereux be mihitsy tena dadany be tsika raha hitsikera fiainan'olona fa tsy fatatsika ny hafaran'ny fiainatsika pitsikera lava io tsy fantatro ino ny hafarana io mahita olona mivavaka ianao de verina fa manao adalany reny olo reny ndre manko tsika mba tsaratsara karama kely noho ny any hafa ny any sasany mbo 205 kely ny ananana de efa mizesta ohatrany hoe tsisy oatra azy 205 ny ananana ren'olona kely ny ananana de efa ohatrany hoe tena mahay tena mahay raha la petra tsara andoi vavaka fa tsy mahay zany ianao de avy ny olona rehefa mba mahitahita kely manana moto kely de manambany mpivavaka nareo laha ny andro fivavahana adalain'ny paster nareo fotsiny alain'ny paster nareo fotsiny fafolkareny kely saininareo fivavahana zany zao anenina am'zany ianao neny terake hotezainao am'zany toetranao zany ve zanakao de eritreritra anao fa vofianao zanakao hotezainao am'zany fomba toetranao zany ve io zanakao 9 taona akizy lahy kely akizy vavy kely io ho hitanao afaka 2 taona fidridridrinao fa diso hevitra hoa ianao zany raha laza mieritreritraiky lady be anao ny andray ny zanako feheziko fa tsy voafianao zany io fivavahana ihany io ne za hoa efa nahita be da be général commissaire nahita commissaire andray andro zay tam'zany lehibe an'ireny le mpisambotra jiolà reny mihitsy ary ainy mihitsy ny tena spécialité ny mihitsy misambotra jiolà io ary ny jiolà tena mipararetra fa izao ny mahavarina zana ny lafito 10 taona tsy voafiany ary mila monitsy anapakalalan'ny razy amin'ny adalana tony fokarongony izy mpanenjika olona mpifokarongony zana ny lafito 10 taona tsy mpifokarongony tsy hitazenovana azy manapotika zanak'olona eraky ny tanàna sasatra amin'ny manetsina vola hoe manao arrangement amin'ny olona nefa izy mpanenjika jiolà izy ato manao arrangement amina reny mpianakaviana amina ray mpianaka aloha re amboarina ny arrangement am'le zanakareo sombany le zanakay fa inona ny tokony atao io aralahy tsy vitany basy io tsy vitany herinao io tsy vitany fahaizanao io ao am' jesosy ny misy an'le toe fahasoavana fa nahita général loatra zany tena manana tena ny spécialité ny momba ny resaka asan-jiolà sy ny fitandrona filaminana ary milamina manotanàna nefa le ao an-trano tsy milamina amin'izy zanan'izy miaina da kely reo tsy milamina miadevitra izy mivady mbo fandrina fa maninona reto zanakitsika reto fa inona ny tena io raha laha tsy vitany lalàna eto am' jesosy ndana ho am' vavaka atsika nge ho any olo atsika mako raha lahy tena hoe le fivavahana mihitsy tsy tiatsika nefa na tiatsika na tsy tiatsika le fivavahana tsy maintsy ao ihany ny hafarany ao ihany ny mamany olana rehetra mitady psychologue ianao entina any am' psychologue ty zanaka ty fa tena misainy mihitsy ny misy tena mampaditra azy no raha la vavaka ihany hoa aza mandany million arisy zany vavaka ihany rehefa tonga ao am' jesosy ny akonanao fianakavinao ka tenao am' jesosy ndraindray koa manko le olana koa de ty melony amaralako ny toroteny misy amitsika koa ny ohatrany hoe dekoniny misy amitsika ohatrany hoe lo olona ho mpiangonany misy amitsika ohatrany efa hoe mpivavaka ary ny zanakao ary ohatrany hoe mpivavaka fa ny tena marina nareo mbola tsy ao am' jesosy manana ny fiangonanareo nareo manana ny pasterinareo manana ny anaram-piangonana fa nareo mbola tsy ao amin'Andriamanitra ny atsoko anareo eto tsy resaka fiangonana ary za koa tsy miteny hoe miova fiangonana fa za de miteny hoe tena midira ao am' jesosy ampanjakao amin'ny fiainanareo mivady aloha ny tompo arao ny toroteny ohatr' zao de mivavah fa misy dikany mahatonga ny akonanao misaviritako ohatran'io manana zanaka efatra mienada ianao potika daholo ny fiainan'izy efatra mienada tsisy fiainam-banina nareo mivady mba manana ny maizy azy de inona fa le zanakareo rehefa lehibe daholo metehatra aminareo mivady tsisy miasana ny ray ary fiainana feny 7 taona faratsiny mbola nareo mivady efa 13 taona efa mipika ny volo reo zanakao mbola ao aminareo mivady eo daholo nareo mivady ny mamelona azy tam'zafo kely
de mbo mety de mba anahoana no avony reto taranako reto miantso anareo mivady tongavinareo mivavaka te davan Jesosy de tarito mitaranaka reo de ivavaka rianaka tena mivavaka ndresako eto fa tsy saritsary mpivavahana tsy mody mivavaka tsy anara-piangonana fa tena mivavaka raha tena tonga am Jesosy nareo de milamina amin'ny fiainana rehetra tompo hitatsika androany nampianatra momba lalàna sy fahasoavana fitezana ny akonana tsy lalàna ny fitezana ny akonana aza beazina amin'ny lalàna ny zanakao aza mpitahorina lava midaka sy totondro ny zanakao aza mpitahorina lava amin'ny tsongo sofina sy ny hoe tsy meko hanina raha vao manao zao aza mpitahorina amin'izany ny zanakao aza mpitahorina amin'le hoe idiko any ivelany ihany rehefa tsy mody atrano aza mpitahorina any amin'ny hoe aza mpitahorina amin'izany fa lalàna zany ary tsy fitezana akonana zany tao mizy anompony tompo hiaraka aminareo aorery ihany saby ny fa voaray anao tsara ny tantarany Noa na tonga ny taranaky Noa vao oziny de satria ny olana tao amin'ny Noa ihany Noa izay niaina tao anaty fahotana niaina tao anaty amamona izay fahotany Noa zay nefa no nitondra loza ihany koa an'ny taranany manlora tena ary mivavaha de anampianareo ny tompo zay fampianarana tsotra zay no nentina tamitsika ny tomana atsika mba tena hivavaka androany alohany atory anao de mivavaha na efa mifo manlora tena lalina aloha de mbeba ny am'izay zavatra tsy nentina ataonao fitezana diso ny tezanao zanakao mibeba mety ny tezanao tamina totondro sy daka le teny ratsy teny marary kapoka teny manindrona foana ny tezanao zanakao hatram'izay mifona am'izany fa tsy fombo zany ianao manko manisan'le olona mahivavy reny toy anao to meko teny marary tsy fitezana zany mifona am'izany de mitenena amin'ny tompo manomboka eto tompo zaby mihitsy aloha ny irosy hivavaka zaby mihitsy aloha ny an'olo tena na mbola tsy manolo tena aza ny vadinao de ianao raha nabavy manolora tena tsy afaka hitondra ny vadinao eo am Jesosy mihitsy ianao mba hovain'ny tompo raha ianao ary mbola tsy ao amin'ny tompo ianao mihitsy aloha manolora tena de aorinan'izay ianao nitondra ny vadinao ajanono ny teny marary ajanono ny daka sy totondra ajanono ny teny manindrotsindrony lalàna ajanono ny teny mampiady eo tokantrano ao to misy hivavaka fa rehefa tonga am Jesosy izy de afaka ho azy daholo ny adalana rehetra miala ho azy rehefa hotana mamatotra azy reo miala ho azy reo tsy ny fitenenana ho azy isan'andro san'andro hoe ajanono ty ny mahafaka azy fa izy tonga ao am Jesosy rehefa tonga ao izy milamina ny zavatra rehetra mba hivavaka tsika misaotra indrindra tompo no zany teninao mahafinaritra zany mino raiky fa izy fiainan'olona maro ndray ho tafariny fiainana pino fiainana mpivavaka misy fiainan'olona zay efa nipotehan'ny devoly fa inoko fa hiarina isy tokantrano zay efa rava fa ho tafarina misy tokantrano maro zay efa tena nipotipotehan'ny devoly ary motsamotsa fa mino fa tombadika zay toroteny zay ho tafarina ho tahinao tompo izay ho tahinao ny fiangonana raha misy olona tena manolo tena ho anao am'izao alina zao na am'izao maraina zao de ho raisinao izy tena ho raisinao izy ary andray ndraikitra eo aminy anao makasitraka indrindra tompo amin'ny anaranao Jesosy amen zay ryavana ny fotoanantsika teto tenin'Andriamanitra manoratsika ny verenatsika eo amin'ny tompo ary toerantsika amin'ny fahasoavana tompo ny hitantsika ary anova ny fiainanao sy ny akonanao ary ny tokantranonao veloma tompoko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko nandefandeha izy mba asitra